Faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka izao page gitara mamy zao a. Ny fizarana izay entiko eto androany dia apahany amin'ny gamme diatonique. Nefa ihany koa na dia hoe ireto apahany reto ary ny hainao dia efa azonao ampiasaina izany. Voalohany indrindra aloha ny gamme dia ampiasaina mba ahafantarantsika ny lalana rehetrarehetra azo lalovana ao anatin'ny fanaovana solo. Fanaovana solo ihany koa fa rehefa hitady akora ianao ohatra ny hianatra hanisa akora anankiray, hianatra hanisa note ao anatin'ilay akora dia ilaina ihany koa fahalalana ny gamme mba hahatonga anao tsy diso ny isa ampiasainao. Ary ny gamme diatonique dia anisan'ny important indrindra satria io no feo zakan'ny sofin'ny olona rehetrarehetra. Zay no mahatonga ny hoe raha misy olona zao manao zavatra dia rehefa tena compliqué be loatra le mba hitendrentsika guitariste azy dia désintéressé ny olona izay tsy dia tena hoe miondana be an'ilay mozika. Amintsika mety efa nianatra gamme tato amina, mety mpianatra ianao na olona efa ihany koa efa nandalo taty. Dia ny gamme diatonique misy position be dia be anankidimy izy, fa le hozaraiko eto dia position efatra ihany dia sady amin'ny fomba hafa fa tsy mitovy amin'ilay nampianariko. Ny mahadiatonique azy tsy le position nitendrentsika na ihany koa hoe le zavatra natorokiny ihany fa le feo ao anatiny ohatra hoe do, ré, mi, fa, so, la, si. Zay mahadiatonique azy. Rehefa zay note anankifito zay no ampiasainao dia zay diatonique zay, fa rehefa ohatra ny mihoatra an'izay na latsak'izay na misy zavatra hafa ampidirina ankoatran'izay dia tsy diatonique intsony ny anarany. Troisième case, cinquième corde apetraka ny index. Tsy asiako meda tolo izy mba tonga antsika rehetrarehetra mora eritreritra anazy. Dia vita zay dia ty majorité apetraka eto amin'ny cinquième case, cinquième corde. Dia vita zay dia ty auriculaire ty apetraka eto amin'ny septième case, cinquième corde. Ohatrao zany aloha eo amin'iny hoe vita zay dia midina eo ambany indray tsika eo amin'ny troisième case, quatrième corde. Dia vita zay dia midina indray tsika eo amin'ny cinquième case, quatrième corde. Vita zay dia eo amin'ny septième case, quatrième corde. Dia iny atao hoe ambany indray zao eo amin'ny quatrième case, troisième corde. Dia avy eo cinquième case, troisième corde. Atambatra zany izy rehetra. Vita zay dia ny ankikely zany eo amin'ny septième case, troisième corde. Dia avy eo ny index apetraka eo amin'ny cinquième case, deuxième corde. Dia vita zay ny majeur apetraka eo amin'ny sixième case, deuxième corde. Vita zay dia ny auriculaire apetraka eo amin'ny huitième case, deuxième corde. Dia vita zay ny index apetraka eo amin'ny cinquième case, première corde. Vita zay dia ny auriculaire apetraka eo amin'ny septième case, première corde. Dia vita zay farany indrindra dia ny auriculaire apetraka eo amin'ny huitième case, première corde. Dia atambatsika zay rehetrarehetra zay ohatra zao zay zay position anankiray. Tsy ataoko mifampitohatra an'le naharantsika anazy ireny fa ataoko tapatapaka dia zavatra hafa indray reto atoroka eto fa ny feony diatonique foana. Eto indray eto amin'ny io zany position hafa mihitsy hafa le teo dia ty indray position hafa fa samy do ihany satria ty mitovy amin'ity ao eto indray zany tsika mampiasa index ao do dia avy eo ré, mi ao do eto amin'ny huitième case, sixième corde. Dia avy eo dixième case, sixième corde. Dia avy eo douzième case, sixième corde. Zany hoe do, ré, mi. Dia ohatr'izay ihany eo ambany le aorianan'le mi zany dia tonga dia fa, sol, la. Do, ré, mi, fa, sol, la. Dia eo ambany indray eto amin'ny neuvième case, quatrième corde. Dia avy eo dixième case, quatrième corde. Dia avy eo douzième case, quatrième corde. Zany hoe vita zay dia midina eo amin'ny neuvième case, troisième corde indray. Dia avy eo dixième case, troisième corde. Dia avy eo douzième case, troisième corde. Vita zay dia dixième case, deuxième corde. Dia avy eo douzième case, deuxième corde. Dia avy eo treizième case, deuxième corde. Dia avy eo amin'ny dixième case, première corde. Dia avy eo amin'ny douzième case, première corde. Dia avy eo amin'ny treizième case, première corde.
zany hoe ohatr' zao zany position ray ao a de farany a atambatritsika amin'ity position anankiray ity iny ray ny anarana teo tonga de ataoko tsirairay fotsiny izy fa sotonongotsony zay zany de ohatr' zao zany izy rehetrarehetra ao de atondray anankiray zay ny position reo tsy nataoko mifampitohy efa lalakafa misy no nanaovako anazy fa afaka ataotsika position mifampitohy tsara reo a fa zay no azontsika zaraina aloha eto amin'ny page androany de ina moa ny antony ampiasana anazy a ahoana fomba famadimadihana ny clé de tsotra ampiasainao fotsiny ny lesina hoe raha ohatra ny do izy a de manomboka eto zany a de raha ohatra ny re a de raha teto zao ny do de ny do sy ny re en temps eto indray zany re izy de raha mi zany izy de eto indray de ohatr'ohatr'izay hatrany hatrany de raha ohatra ny ndeha atao koa ohatra hoe la zany de lasa terikely atily izy de nefa ahoana zany atao de tsotra hito zao misy la de mitovy amin'le tato amin'ny 8e case izy raha ny rany le do de iny fotsiny eritrerety hoe do ty de do re mi fa sol la si do re mi fa sol la de mitohy amin'le ny anarantsika teo ao de ty ndray mitovy amin'ito ao raha ohatra ny sol zany de ataonao ohatra zao hoe de tia mitovy amin'le position an'le doigt de ataonao ohatra zao fotsiny ohatr'izay zany ny mahakasika zany ny fizarana ao antsika androany de manasa antsika rehetrarehetra anaraka hatramin'ny page gitara mamy a maro be ny lesina mbola hozarainy eto a misy amintsika ihany koa maniry mianatra de afaka mianatra avy hatranytsika misoratra anarina de mianatra de cours en ligne aloha no tena mety amin'izao a de afaka manjifa n'izany avy hatrany ianao le izy a mianatra isan'andro a de voatsara isan'andro ihany koa ny zavatra ataonao a arakaraky ny zavatra ataonao eo ny feedback omenanao de ohatrohatr'izay le izy miezaka fotsiny a mifandray akaiky amiko a tsy ohatr'izay